eny ary nde tsika anoy ary ny hoe ahoana ara zany lalana ny journyity Genesis 3:15 ity tsy nakory fa izy rehevatsika sy hitarafatsika ireo lalana ny jour ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakana izay nentin'ny Satana zay voalaza ny Genesis 3:5 fa ifandrafy mandra-pahatonga ny fahataterahany ao amin'le hoe ilay eny natera-behivavy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ka hitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto ambony tany amafisina fa izay le afatry ny Genesis 3:15 famerenana amin'ny laoniny ary tena famerenana amin'ny fomba fendro na ara-toerana na ara-tanàna na araka olona ny ao amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra tsy miova intsony zay afatra zay mandra-pahatonga tanterana ary ny asa-pamonjena zany nanomboka hatreo dia ny famonjena ny fanjakan'Andriamanitra andere ho jerentsika ny lalana ny zorany ahitantsika n'ireo fifandrafisana teo amin'ireo fanjakana anankiroa ireo dia ny an'Andriamanitra sy ny any Satana le lazaina hoe izy no andrinany izao tontolo zao nanomboka teo amin'ny nanekeny izy mivady tao edena ny proposition na ny afatra zay nataony natonga ny atao hoe fahalavona nisy ny fahalavona nisy ny filazantsara dia mizotra zany zao lalana izorany filazantsara jery Genesis 3:4 ny Genesis 3:4 dia fanambarana ny amin'ny tarana anki Adama dia tsisy afaikany sy Abela rehefa lehibe izy ireo dia nanao fanatitra dia hoy ny voalaza Genesis 3:4 ny 9:7 ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kainy ny vokatry ny tany ho amin'ny fanatitra ho an'i Jehova fa nitondrany Abela kosa ny voalohany teraka ny ondriny dia izay matavy ary Jehova nankasitraka ny Abela ambany fanatiny fa i Kainy ambany fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany dia tesitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarety mavariana i Kaina mba amin'ny fanatiny dia nilavin'Andriamanitra fa inona ny tena antony mahatonga an'izany miankatra ve Andriamanitra mifidy tavan'olona ve Andriamanitra sa inona ny tena raison ny tena antony dia mazava rehefa zay rehevatsika ty amin'ny Jaona voalohany epistily ny soratan'ny Jaona ny 2:7 zao ny voalaza ato tsy mba tahaka ny Kaina zay avy tamin'ilay ratsy ka namono ralahady ary nahoana namono azy izy satria ratsy ny asany fa marina ny any ralahady mazava ny ten'Andriamanitra amin'ny Genesis 3:4 ozy izy hoe i Kaina mba amin'ny fanatiny dia nilavin'Andriamanitra ay Kaina nanaraka ny lalana ny zoran'ilay andrinany zao tontolo zao na lay Satana na tonga le hoe i Kaina avy tamin'ilay ratsy ny lesona sy tombona dia ity ho antsika kristianina mitombona le tenin'ny tompo zany nanao hoe raha natra fanatra anao ka mahatsaro tena fa misy manana lelo aminao ny rahalanao dia apetrao aloha ny fanatra dia ndeha miavana dia rehefa aveo voaterina tsy rehefa mitovy tanteraka amin'ity lazaina tamin'ny Kaina ity zay resaka zay zany hoe i Kaina sy ny fivavahany tena naradian'ny Satana kanefany niezaka nanao fanatitra ho an'i Jehova izy ka tsy eken'i Jehova mihitsy ny olona ivela ny fanarahany fivavahany no manao fanatitra ho azy zay mahatonga anazy hoe i Kaina sy ny fanatiny dia nilavina zay zany lalana ny zorany ilay fanjakana i Abela nanaraka ny lalany ny fivavahany Adama na ny fanjakan'Andriamanitra fa i Kaina kosa dia tao amin'ny fanjakan'ny Satana hitantsika zany fa vo tsy niala ela kory ny fahalavona dia efa teo ireo zanan'ireo nanatanteraka an'izay isambikina avy antsantsika ao amin'ny Genesis 3:1 dia tsy fa ny tantaran'ny Noa izany ny tantaran'io dia tahaka an'izao ny Genesis 3:1 zao ny zavatra nitranga 1 ary raha vao niamary ny olona tambony tany dia niteraka zazavavy maro dia hitany ny zanak'Andriamanitra fa tsara tareny zanakavavin'ny olona ka dia nividy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy indraindray ohatra ny heverina hoe zavatra tsy dia manahoany zany tenin'Andriamanitra zany indraindray ohatra ny zavatra tsotra ihany koa izy raha raisina misaina tsy dia tena hoe manakatra sy mijery ny alalany zany tenin'Andriamanitra dia ina moa ny olana amin'izay zanak'Andriamanitra manambady ny zanakavavin'ny olona ary ny fampiteraka izy ireo inona moa ny olana amin'izay hoe manambady dia miteraka raha lasa nabavy tsy dia le hoe nanambady sy niteraka loatra ny tena olana mipetraka ary nanahirana an'Andriamanitra fa ny Genesis 3:7 dia milaza fa hoe izy taranaka avy amin'ny behivavy ivoaka ifanandrina tanteraka amin'ny Satana dito nefa zavatra mitranga dia ny eo pampana lasa natanjaka lavitra ilay fanjakana nentin'ny Satana satria ny antony dia izao
tadaviny ho nakambana ary niriny ho nakambana ireo fanjakana roa reo. Zay ny tena totalikevitra izy io. Ny zanaka vavin'ny zanak'Andriamanitra tsy de tena manahoana loatra, fa ny zanaka vavin'ny olona mihetsiketsika tsara, de taitra amin'iny ny zanaka lahy ny zanak'Andriamanitra de lasa nanambadika ny fampiteraka tany. Dikan'izay raha nitoy io tantara io de tsy ho tonga intsony le hoe isy tarana behivavy ivoaka avy amin'ny taranaka ny zanak'Andriamanitra hitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Zay no antony fandravana ny tany io tamin'ny alalan'ny safotrano. Ataoko fa tsy de tena normal loatra raha hoe zay nanambady sy niteraka ve de inona ny antony handravan'Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny safotrano? Ny antony de tsotra sady mazava. Nakamba ny Satana ny fanjakana roa de le an'Andriamanitra sy ny azy. Nefa ny programme ny Genesis 3:15 de hoe samianana ny lalany reo, fa amin'ny fiafarany kosa de ho resy tanteraka, oto tanteraka ny an'ny Satana, fa hijoro manokana eo ny an'ny Andriamanitra ary ho velona ao anatin'ny fanjakana mandrakizay zany Andriamanitra zany. Zao mantsy ny tena olana, fa naninona no nankavady an'ireo olona reo ny zanak'Andriamanitra? Ity ny tena olana. Ary hoy Jehovah 9:7, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanaiko, fa mifaniavany de nofo izy nefa ho 20 taona ny androny. Mazava loatra zany fa io fanan'Andriamanitra tsy nanapaka tao anatin'reto zanak'Andriamanitra reto, natonga azy nakavady tamin'ny zanakavavin'ny olona, ka nahatonga ny faharavana eo amin'ny lalan-kizorany Genesis 3:15, ka natonga ny safodrano izay napetraka teto ambony tany. Fantatsika loatra fa tsy neken'Andriamanitra zany de napetraka Andriamanitra teto ambony tany ny safodrano. I Noa sy ny vadiny, ny zanany telo sy ny vinantiny telo irery any no any sisa no velomin'Andriamanitra tao anatin'ny samby fiara. Maritsika fa 20 taona i Noa no nitory ny filazantsara. Nampafantatra ny olombelona rehetra hoe raha tsy miova amin'io ataonareo io ianareo zanak'Andriamanitra ka mikiry biby anambady mandrakariva ny zanaka vavin'ny olona de ho ariny an'Andriamanitra ty tany ity. 20 taona i Noa no nitory an'izany filazantsara zany. Kanefa de olona 7 ihany no naiky nino azy, ka nanaiky izotra hiaraka aminy amin'ny alalan'ny samby fiara mba ho tanteraka ny fanavotana sy ny famonjena indray ny fanjakan'Andriamanitra araky ny izorany Genesis 3:15. Rava ny tantara, nanomboka programme vaovao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Noa menakavy. Niainga teo no nivoaka indray ny tantarany zanak'olombelona. Maritsika fa raha mamaky ny Genesis 4:9 sy ny 4:7 isika de nameren'Andriamanitra indray ny tsodrano rehetra nomena ny Adama de nahaverina manontolo indray tao amin'ny Noa. Isan'izany ohatra raha nolazaina i Adama tany amin'ny fotoan'andro ny fahalavona ka nataony hoe ny atsembohan'ny tavanao no inananao hanina, de naniry fatratra ny andray an'izany fitsarana zany Adama. Ary any amin'ny taranaka tany aorinan'ny Seta vao tonga i Noa. Zay mahatonga ny hoe Noa est égal fitsarana ny dikany. Inona no nitsahatra? Ny asa mafy ny amin'ny tany no nitsahatra, ka tonga lasa niverina indray ozy izy ny tombofasana sy ny tompijinjana ary ny lohataona sy ny fahavaratra ny ririna de ifandimby tsy hijanona, zany hoe ny farana teo ny fahoriana nahazo any Adama ary miverina indray ao anatin'ny lalam-piainam-baovao tahaka ny tamin'ny namoronana azy ny tantara. Tsy de marina loatra zany raha am'izao andro zao tsika mbola miteny hoe ny atsembohan'ny tavanao no inananao, fa efa nitsahatra tamin'ny androna Noa izay. Zay no ela fa ijerentsika indray ny lalana izorana izy io. Olona 7 no nanaradian'ny Noa, zany hoe 7 ohatra amin'ny Noa no nanomboka indray ny tantara ny zanak'olombelona teto ambony tany, teto amin'ny Genesis 4:1, 4:7, 4:8, 4:7. Rehefa nandeha niainga teo am'izay satria ireo olona resy lahatra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nadio mihitsy ty tany ity, tsy nisy olona avy amin'ilay ratsy mihitsy teto ambonin'ity tany ity, de nandeha ny tantara. Rehefa nandeha ny tantara ny Genesis 1:10 de efa nahitantsika zavatra hafa indray. Tsy inona kory Genesis 1:10 io fa ny tantaran'ny tilikambon'ny Babela. Nainga tamina olona 8 madio mangarangarana avy amin'ny Andriamanitra, ary any amin'ny 1:10 nandingana 10 fotsiny de 1:10 de hitantsika fa io Andriamanitra nahitanay ary nahatazana fa niara-ny asa sy niara velona ary niara-nandeha teo indray ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny Satana.
navory ny satana ndray ny olona tany anatin'ny toetsaina maro samihafa hoe andetsika anao tilikambo anakatra ny lanitra tsinony io fa ny sain'le Isaia nivakitsika tany am-piandohana ny sain'le Ezekela zany hoe i satana zay te haniry aka ny toeran'Andriamanitra de no nampiny satana ny olombelona hiakatra indray hamonjy an'izy io tilikambo io de nanao an'io ny olombelona teo Andriamanitra ny saina hoe zay efa nianiana tsy andringana ny olona intsony amin'ny alalan'ny savidrano inona ary no atao de nanapa-kevitra Andriamanitra amin'ny Genesis 3:20 fa ny fiteny no kororoina rehefa ny kororoina Andriamanitra ny fiteny de lasa samihafa ny fiteny tao babela io dikan'izay tsy mifankahazo resaka intsony ny olona tsy mifankahazo teny intsony ny olona de samy nandeha ny lalany de samy namonjy hoe ny sasany namonjy ny fivavahan'ny satana ny sasany nanaraka ny fivavahany nolovaina tamin'ny Adama rehefa nandeha zay rehetrarehetra zay niainga teo amin'ny Genesis 3:20 no nahitan'Andriamanitra ny lehilahy anankiray atao hoe Abrahama tenen'Andriamanitra zany lehilahy zany ka nataony hoe mialao ianao amin'ny tranony rainao sy ny reninao fa isy programa be zay ho ataoko amin'ny alalanao ny programa de tsina fa ny fanohizana ny lalan'ny Genesis 3:15 any io ny fanarenana ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fitadiavana taranaka amin'ilay hoe tarana behivavy nasaina niala tao amin'ny tranony ray sy reniny zany Abrahama zany niaraka tamin'ny vadiny zay samy momba izy ireo fa 570 taona no niantson'Andriamanitra azy ary nampanantenan'Andriamanitra izy fa voalohany ho tonga firenena lehibe faharoa isy mpanjaka ivoaka avy aminao Genesis 7:20 ary fahatelo de hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany zay programa telo lehibe zay no natsangana tamin'ny alalan'ny Abrahama rehefa natsanga tamin'ny alalan'ny Abrahama zany de tany amin'ny fahazato taona zany lehilahy atao hoe Abrahama zany no nomen'Andriamanitra n'ilay taranaka atao hoe Isaka zay zanaky ny fahanteratsy Andriamanitra nadidany Abrahama ka nanao hoe ampitao amin'ilay taranakao ny resaka zay fanaovako aminao sy zao fanaikena fataovako aminao izao novaina hoe Abrahama moa ny anaratsy ary natonga nazy nahazo ary nahita nyty Isaka ity rehefa nandeha ny tantara de tonga indray ny lehilahy anankiray atao hoe Jakoba zay taranaka avy amin'ny Isaka ary zany lehilahy zany no fiandohany ny taranaky ny zanak'Israely ka lazaina hoe ireo firenena 12 ny zanak'Israely niteraka lehilahy 12 Jakoba ary rehefa niteraka lehilahy 12 Jakoba de niampita tany ihany ny resaka ka nitondra zao afatra zao Jakoba Genesis 7:70 zao ny afatra retiny Jakoba 10 ny tehi-panjakana tsy ana amin'ny Joda na ny teny fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena teo amin'ireo taranaka 12 reo de nanomboka voafaritra no ho fisehoany lay mpanjaka de tsinona fa ny taranaka avy amin'ny taranaky Joda izany ny Joda de nilazaina ka nanambarany hoe lay tehi-panjakana tsy ala amin'ny Joda ary ny tehi-panapahany tsy ala eo amin'ny elanelan'ny tongony mazava zany ny tantara efa manomboka mitsirime mazava ny Genesis 3:10 fa hoe avy amin'ny taranaky Joda no ahatanteraka ny fisehoan'ilay mpanjaka ary ny firenena zay voalamina isehoany zany fanjakana izany de ny firenen'ny zanak'Israely i Jakoba zay no lazainy ny anjely hoe iza no anaranao Jakoba ary manomboka hatramin'izay de tsy Jakoba tsotra anaranao fa atao hoe Israely io zany le firenena no resahana tamin'ny Abrahama hoe isy firenena ivoaka avy aminao ary avy amin'ny Joda ilay taranaka ivoahan'ilay atao hoe mpanjaka